Jesu nanilangitra humanga Jesu na umaluka mangina Jesu Deu fenu fifadi na Jesu ni fontona de andalo Jesu fatisi apimano Jesu rami urina wampuku Jesu lai fitava now inuku Jesu Prazere cugnato lasa Jesu Toni tsiki tauli racha Jesu na fianau lai papaieri Jesu luna bomba sinigeri Jesu ni fotona de andalo Jesu fatisi abimano Jesu la miurina wampuku Jesu lai fitava now inuku Jesu ni uavia tena chiu Jesu bulu fifalini sakiu Jesu nyasasaraku isava Jesu ni arrivaku azava Jesu ni fotona de andalo Jesu fatisi apimano Jesu na miurina wampuku Jesu lai fitava now inuku Jesu misy ny anaran'ny Raindramose satria ny dadany zany no namboatra ny toerana ny rainy zay miaramila ancien combattant niady tamin'ny deuxième guerre 39-45 tany à France dia tapakorohana tsy mahay satria afaka lojy ka rehefa nody teto Madagasikara dia zay izy zany vao nanambady fa nanambady taloha izy ihany fa tsy mety dia zay izy nody avy any amin'ny deuxième guerre
dia nakavady ny mamany Ramse ny Rafosambako zany zay miteraka ny Ramse Nono avy any Manandrina ny mamany vady any andrekana zany any Manandrina any misy ny Tetsoa nalany vady dia tonga tetina dia ty toerany ty zany no nipetrahany rehefa nisotro ronono fa izy moa maty efa tamin'ny taona 1979 maty ny papany Ramse dia ty zany toerana napetrany dia ty nanaovana ny ino moa zany ty natao hoe tanàna rehefa ty aminay hoe ho any tanàna entina faka aminy ka dia Ramse Nono ohatra lahamatoa Nono lahamatoa satria nisy zokony mpianada teo aloha dia efa nody fa ny zanakireo daholo dia Nono zany lahamatoa zay mivadiny ohatra hoe lahamatoa ray aman-dreny eto dia Nono moa zany miteraka ny Herzou zay atony mivadiny Herzou rery ny zanakailahy fa Herzou kosa mba miteraka roa amin'ny rahalahy tamin'ny zany dia mba tsy very ny anaran'ny Rapitsafy Norbert zany tantara fohy tsotsotra nomena anareo eto tsy dia naisa taona ity toerana ity mandalo moa zany fa za koa moa amin'ny adidy andraikitra lehibe nanendreny fitondrana nanendreny tololahy eo amin'ny fitondrana dia voatery loloha rano loloha didy anakiroa zahay hivady satria ambady finandrana zay tany irakoa na solo mavombahoaka azy zanaka navoaka avy ambady finandrana aho dia manana didy any ihany koa satria miloloha didy ambady finandrana dia miandrandra be lehibe koa anay mianakavy na io Herzou io tena miandrandra io koa nanontany toerana fantatr'izareo zany ado Monsieur Lis député ambady finandrana zay suppléant rehefa ministra aho dia izy zany miakatra ary izy any ndrefana le ary any frontière Montavo Maraibantsy any Mandroso tiany zany any lamba fanantenana rehetra mifampinoana dia n'Andriamanitra fa ny toy ny fiainana kosa atsika izao no antoka mba hitondra ny anarany Herzou ametraka sy anohy ny asa rehetra izay nataony horeresy tabeany tanàna zay nevina ohatran'izao ianareo ray aman-dreny zay nahitana masoandro ary indrindra anampy ny vady izay navelany mba hitoizany tantara dia efa voasoritra ary efa hiaraka iainantsika ny manao azy ny antenaintsika sy angatahana amin'Andriamanitra amin'izany rehetra zany dia ty foana le fankatiavana ary ao anatin'izany fankatiavana zany dia mba afita metraka ihany koa tsika ny afatra lehibe zay efa niasany Herzou tamin'ny andro ny ainany ary hotoizantsika izany mba tsomena maso ny anarana Rakotomanga dia maniry koa izay raha maniry fa ho vita somatsara inaditsika rehetra amin'izao tanàna izao amin'ny Herzou ary itoy foana hatrany ny fiarahantsika fantatrao ianareo tompoko sotranao zay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina sotranao satria no miasa ny herinao ny fanahinao masina dia mbola afaka mitraka sy miantso anao zahay na dia manjombona aza ny andro dia anao no efa nanome toky anay hatrany fazamalaelo ny fonareo fa zaho hanomana ny toerana isanareo ka zay misy ahy ny toeranareo matoky zay fa any aminao Herzou ary efa sambatra eo ampelataranao izy Jesosy fa izahay kosa dia mangataka aminao mba amafanao ny ranomasonay ampitsakanao zahay ary dia hijoro amin'ny fahamendrehana amin'ny maha-kristianina anay satria Andriamanitra tsy ianao zavatra tsy ho zakany ainay zany atreo feno ny fotoananay alahady andro tsara
Ani aminao ny voninahitra ho an'ny mpanofona hoe tahio reo zay efa tsy tonga toerana karakaka fotoana toerana faraka amin'izany fonay ary mamenarinao ny Jesosy ho azahoako manona ny zanak'olona saotra ray satria fondro atao an-janahary na tsiny atao amin'Andriamanitra na koa fendrofendro atao amin'ny velona no ifampitenena fa ny olombelona moa hony dia mitorotoronina tamin'ny teny ary ny hafarana ihany koa dia amin'ny alalan'ny teny. Ny voaloham-pitenenana dia isaorantsika mandrakariva Andriamanitra enina dia mihaona amin'ny tokon-tsana orony aza ny tainantsika mianakavy fagnatrika amin'ny afotsana rehatra indrindra mifankahita amin'ny kaikajana tao. Ny antony dia maha-kristianinatsika dia mangaikitsika fa ao amin'Andriamanitra ny fiantohan'ny fiainany zanak'olombelona ary eo aminy ihany koa ny hafarana ka dia raintsika mandrakariva ny agnarana dia izao ny vanim-potoana hiaonantsika eto indray ankehitriny. Eny izy mianakavy tsa ho porifoina amin'ny tainantsika tokoa ny fahalebiazany fahabangana misy eto anatrentsika ankehitriny. Very sainam-pievitra ny firenena tory vaton'andiavana ny faritra Moromania may ny ala ny voniena ny agnarandray ary ny anjera andry ny kignana ny ray aman-dreny niteraka indrindra fa ireo vadina velan-dratobokolay. Eo anatrehan'izany dia magnatrika anareo eto reto solontaina vitsivitsy trahakaika no mahatapoka ny fahafatesana dia ao reto ray aman-dreny ahitana faritra Madiala, ao ihany koa ireo fikambanana vatsy iray aigny amintsika anatin'ny fampandrosoana ny firenena ary ao indrindra ry matoa solom-bavambahoaka ato amin'ny distrika Anambositra sy ireo tapaka sy namana ary ny havana manjakaiza izay tsy manifoy. Mijoro magnatrika anareo agnay sanatria tsy ampitanondrika fa kosa mitsangana mba hampitraka. Amin'ny finoana maha malagasy tokoa dia izay no vavaka ifanaovana amin'ny andavanandro agnatin'ny fahasalamana. Tsa misy ny onona hony amin'ity tany ity mandrakizay kanefa raha tonga ny vanim-potoana izay sarahan'ny vatana amin'any dia mba hanao fatin'akondro hialantsika amin'ity tany ity ka ny ray ny andeha alohan'izany. Vavaka amin'ny maha-olombelogno antsika nefa izany fa eo anatrehan'Andriamanitra kosa ny zaza dia mihoary ny toy ny ravikazo manitsa, tanora toy ny tany mandondona ary ny ati-kotsivolo dia toy ny hazo morotevana. Ka rehefa misy ny filany anyzanany agny amin'ny fanjakan'ny lanitragny dia tovy ny agnavahany andreo eo amin'ny hevitsika mianakavy. Koa mitondra ny fakailezana fampianonana tompoko zahay fa tsasanatria natosika no ho lasa izao afa-tsafoitsika izao. Sanatria tsanozonera no mitaboka izao andro mikingatsika izao. Ionona mahereza tompoko fa izay ny fandraharan'Andriamanitra.
Olombelona ihany moa izahay no tsangana manatrika anareo ary tenin'olombelona ihany koa no entinay. Dia fantatray fa tsy tomombana izany hampitrakana sy hampiononona anareo. Kosa indray dia hoentinay teny soratra masina izay toky tsy miova ary maharitra mandrakizay, izay manambara fa ny asan'ny tagnako dia aoka voatetiko izafisamboreko. Izany fankahirezana hoentinay amin'ny vady aman-janaka andratompolay amin'ny kibony poiran'ny fiolatra amin'ny fianakaviana indrindra amin'ny agnaran'Andriamanitolo mahirezana ianao tompo. Nandating pa sa mamahalin din pa mga bata patira ka mga sa katong ate sa kinyanakap. Matokor mo pa sa kamhira ta lektis ka rin sa kimaminda lek fulak. Sa kamten lek farpeo sa tia sa waton so de sifang melesian le nahas ka sa wan de mang so de mente shauran nam sara nam brasi ara kamten so sa mas na ko sa rom so pa sin suhan de sinavyam panan tas juas. Jika Allah dah masa pantah tekan usan de mangatin pantaharan ke teras laja de wan lai pahar mangarkan ningang bate ufuhin fitenena na tasangati mangamai bangantin on patang tanya si kemiana kapi saya tunggam tutut simia jaka mano simpel lua mamen utasin tananari mangit-hit kin sawangaran rai sawam niat nu simpang aposan na banau tanang ampun na takung tungkatang kuku tastam si kemiana kapi saya Pengaten jadi pahtung baban saya dia, samisya samisya nak kerja natau, samisya dengaran rela saya, pa apa tuh penting soran nasi, pakastan nasi cari hita, sakti nasafan, kereten nol tu orang dari mandenya tempat mati alang, jinda pa, on dari mandenya tom distrik enam Pustrau, tiada miasa hita jinda konfikan banan ada kelibola nuto. Ko atau kurmo pa semis mapiun ngaja mumia sa kamapiun tanya dinda pa mana ngasih ca raita pu mana ngasih ca havan kana kasihin mapantan masuk hari maptakan ya lehe ma pe futa teraka pa tugaw jana ka papa tatera ka tupuntan masuk hari nun nganya lehe ko ngaten we mau nandemang tasike dia marna pa turun patunan dia wana tatum yang aran dari tat fula kan yang dinikinya nari neko na tesanya setia isan layan demang tapahar dia tu jam kaisan mo metan ni soranas tidak tidak pasti cari heta gratis sau tisun sampai tersikat saya losan mananzar Upradan retreat sampai juga pernya saya yang kita nak sungguh tafunat fa mana ngarai mandin tatira ka kan kafinari mana ngapai tapu rotu pula ngate cita pun fa halasan saya berarti ma kasih makatelan hita sikir hita tufuan ande mang dari mana kare paso kana anguntan hiasa sarana saya minta yang tanya sikimnya nak kapia menjauhi kaptunrana nyala helo atau tasin toranat seperti masa pangai to barang ngoi kuan jorwat pa ira kemtura kuan din shorten tinta su ini armotuk ati spela valangan fano bantanya sikimnya nak kapia show teni faktu sikimnya kan show John Favre, cikin pengantar takulat, ela sasa tatatera kukavana na timant. John Favre, mangat sikya ametahan titit, fasalamana sini fakahirisa na tatera. Kua mengarak-arak sa itu, dia ahli pun tanya takulat, mahlal din siya nagaganaigit, fa za fakahitantan, yang zara sa itu pun wan las. Komisi nasanah tundra ni lamba zangai misjusan singgan sa iwitanay. Alindra on fodan mas de fel de hangan ang fiunon masing pasay sa nagli. So tindinato.
Ito pa pangron mamita na mo po pangtir na mo po nisundo ni ang huisana pantintia pa sa tatira kan papa ni pa mo na tisanya sa tiyan aula yan dimangta mana kare paswa na si mamita kan fiuno na tiyan kita hin na sa konan trak surana sa mama mangarkan sa iti salabatin gambang ayato ne ko sa ngati mga may ba ikan na kapsatan pa to si kiat pa tatira karahi ru aungom la jan mue sana tunggan lamba pa sumbun kone pa masa pa kian ka benat pa tunggan ni lamba pa hita takin mue ban nu kelas o yan tua potan na dem ka hue ngai mo na hue si sana ngapa ne tu ke ande mangka amul tra di ka pen kian pa tatira na maka si tekas maka tiang dan tinggal anang pasal mana ya paling nanti kita nak kap Faptutomba ketsijamba tu fangrie nari tatera baba ke na tena demand tena mtawasa na pesa nyingine tsijamba na kisha hadi mosa tembo la mara na kafiana ule na usikula zapala hivi tsijamba ya kata kangai ngamba itsitseke vela ne kula yetu mtsike na ndio fikara karana vile airesha ni mtsike
antsika toko maminy fonay tokoa Jesosy eo ny famonjena vitanao satria raha tsy nisy zany famonjena izany dia famoizam-po fahaberizakevitra fahapotehana tanteraka no misy eo amin'ny fiainanay no nisy teto amin'izao tontolo izao fa misaotra anao tonga teto an-tany ianao nanova ny tantarany izao tontolo izao ity nanova ny tantarany fahafatesana mba hahatonga ny fasana tsy ho toy ny tranomaizina mampatahotra fa ho toeram-pialan-tsasatra hiadana ny tenany zanak'olombelona mino anao mandra-piavinao hanangana azy izany indrindra no atrehinay ankehitriny miatrika zava-tamangatsika ny malalanay izao ry tompo misaotra fa vitanao ny famonjenany Hery-zo ary manana antsara amin'izany izy tonga ny fotoana ankehitriny hialany sasatra eo amin'ny toerana izay hiandrasany fahatongavanao dia matoky izahay fa ianao zay efa nanatrika feno fotoana rehetra no mbola natrika zany koa ho vita araka ny tokony ho izy ho voninahitrao sy ho voninahitry ny fianakaviana dia ampaherezo ny finoan-tsiraray avy tsy ho kivina amifo fa hatokony fitiavanao sy ny fitsanganana amin'ny maty zay andrasanay amin'ny anarao Jesosy no angatahanay izany amen afaka mirosona antsika rahana mosana azy asika io fanetana asika io lekandaty mbola terina nandraraikitra ambony tamin'ny firenena kanefa zay tsy adinona azy zany zay nanamatoetsaina izy tsy mifanandrefy ny asantainy izy ny asanteniny zanany zany zay raha dia avo azy olona tsotra tia fifandraisana tia serasera aleo mba tena mba ilivela sasara le sidy mifototra vai ty sig ty sady manome formule ny sig zany a mifototra ny lafirasiny roa ambony dia lohany sig roa agnatoviny ao nareo mizahazy alaisany raha ao apandrio sig dia ny lamba manontolo a apetraho ieru aya ny atavadiny aya iny mifototra igny dia aya lamba atamindray aman-dreny aya ny amindray aman-dreny mamarana azy ity farany a dia ity voalohany afara aya ity zany mandeha voalohany ty velana voalohany ity Voalohany mipetaka amin'ny vatany. Izany no mandeha voalohany. Gasy moa andamenana azy. Velanareo daholo le lamba ty. Gasy moa eny ara-moa satroka reo anao. misaotra n'Andriamanitra atsika moa ka ny hamampahasalamana androany ahafahasika manaterika nydidy amin'ny fananana ny Hery-zo farany sy fanomezam-boninahitra azy ny dera laza ary ny voninahitra ho n'Andriamanitra manaraka izany dia misaotra anareo rehetra dia tonga manatrika ny zao famosana azy zao gnareo roa tsy misy dide tsy avahana fa havany Hery-zo avy indrindra moa sika telopoko amy filazany dia lazako zany toerana iany Velolamo ny toerana ohatry Atsinanana nefa sahadino na tiavelatra hita maty koa ny ilavapahaty zay anadahireny voalohany amin'ny tony toerana
manontolo ka zay ny ataonanareo rehetra manontolo moa zany tompo managnazy avy sika herzoro lasa kanefa misy ny taranany navelany manao faty zay ny tately misy izy telo menada kely ao zay mpandova azy ary tabigetra niraisiny mivady dia agnay no atao herzo ray zany ary izy kely menada koa nataony hoe herzo zany hoe tsy heverinay ho zafy kely zao fa tsy olo misy hita maso koa ka nareo maheno azy zany nareo manontolo eto ireo dia mpandova mitova laharina amin'ny izy telo raha vazy zay zanakay ino zany ary agnareo zay manatitso avy aby koa dia herzo avokoa rahazato aminareo zany fa herzo ny hoe olona mana-bahaizany io e ny kely rehetra vitsy ny bahaizany fitravalary na tagnandafy zany na eto toerana porofo zany fa i directeur cabinet premier ministre zany hoe mitovy laharina amin'ny ministre zany avy convoqué ministre mianto hoe avitenareo fa zao zavatra zany aminareo kanefa moa nolo toe-tsaina ambony nanagnany noho ny fitiavan'ny tanindrazana tsika ty zany karazany fatako hoe mba maharaka an'izany fetsy dia aleony nametra fialana zava-dehibe zany toetsaina ambony sy ny fitarana ny amin'ny herzo izany vitsy gn'olo nahazo seza ka andaon'io seza io tsika betsireo rerikany io nanagna zay toetsaina zany hita izy fa razakorazana herzo raha maleo reriany manao zay toetsaina izay zay zany a no message afatra tiny am'izay misy herzo tsy hoe tapahaizana amin'ny havatika ny zanako fa koa zany no fitavana tandrazany lehibe tao amin'ny tao dia aleo nametra-pialana zay vosikoeta zany za aminazy aminareo marina tokoa fa ny haiko ny hatsirosaina ny akivam-panahy sy ny fahaizany rehetra manontolo ary nanao kaja sy voninahitra azy zavatra raiky tsy tenenan'olo misy mpiaraza miasa aminy zany a misy Augustin Ngembanan'olo misy ny jolo milaza fa be maso porepoko porendantry porempirenena fa matoa misy izao fitonana zao fotoana zao matoa nandresy nitolon'ny député telo amby fitopolo telo'ny asany herzo agnareo nga mba tendre manditika ohatra ataonareo hoe gegely herzotsika ndresaka andre mandeha tao ambany tolika tamin'ny fahatelopolony avril tsika miaraka misoso toko ambany tokokeno ambany eo no président rajoela miantso azy samy nanaty an'izay avy angamba tsika fa zany a ny asan'ny havanareo reharehatsika io vokatr'izay asa zay a dia izy lasa directeur de cabinet azo taminareo zay metra-pialana izy
nefa mbola navelony Rajoelina tamin'ny kony fatopisany dia izy no solitenany Rajoelina mandatera nametraka ny dépôt de candidature samy nahita an'izay aby tsika tao agnatin'ny fahitalavitra izy zay Efa misy kopy eo. Nefaly tsy fahafatezanay mahafaly anao fa kosa hoe faly mamela mamy anao dia mitaranakao zany zay zanakao izy telo mianadahy aza managneritretra anao na lasa eritreretra sanako Yanna ne se i tafara ne allo lu patana ti to jela mama alema sana to amorta allo le lamba lo zapat anti ju basket ni masuk saja kalau patana lahir ini bien lamba mihotohoto Jawa samandahatra aby sika rehetrarehetra fa lay mandahatra omby savolita ampivezina lohany lamba sy ny vodiny ambany amatorana apatana zany aloha mahafaka mankaty ambony sy efa mivalana izy a kamboto ro manao azy c'est les fatomates il y en a pas idée si protocole Tahu rasa tadi mendati ngamban ta. Yung tangan yung sapaw yung tangan. Tsika rehetra tiombona amin'ny mpanajana fatratra amin'ny fanatanterahana izao fanompo-pivavahana izao amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina amen. Dia ny hira laharana fahafolo sy dimanjato no iarahantsika manao fiterana an'Andriamanitra. Folo sy dimanjato Jesosy ny hamarinanao no lamba hitafianay amin'ny andro farany izany no hifalianay. Jesosy ny hamarinanao no lamba hitafianay amin'ny andro farany izany ny falianay raha hitsangana izahay
mandray ny lova avy aminao de ho resy lahatra fa Kristy no mpanavitra ilamby no mbola vao nalevina azy azao tany zao haharitra tsy horovotra havaozin'Andriamanitra ny hery sy ny antranao toroa izao tontolo izao ampandrosoy ny teninao ampanekeo ny rafinao ny maty areny feo iantso azy ho velona Jesô ny amarinanao no lamba hitafianay raisy zanakary fanay masino amin'izao fotoana izao indreto ny mpianakavy ny finoana indreto ny mpiara-miasa ny mpiara-monina manontolo izay mifaningotraina amin'ity mpanompo-lahinao izay nantsoinao mba hiala sasatra tamin'izay misasarany rehetra tonga maneho ny fiombonanaina eto amin'ity toerana ity saotranao izahay fa fandaminana feno fahendrena fandaminana feno fitiavana avy aminao no nahafahanay ny sitraka ny soa rehetra avy amin'ny hery-zo tao anatin'izay 7 taona eo eo zay misaotra fa nampindraminao anay izy nampindraminao ny fianakaviana nampindraminao ny mpiaramonina nampindraminao ny firenena malagasy ary ny fisiny tao anatin'izay fotoana fohy izay dia namolavola sy nanefy ny maha izy azy ny tsirairay tsy ho anivony fianakaviana ihany fa na ny fiainam-pirenena aza saotra tompo fa hanina sahaza ho anay ny fisiny fitahina ho anay ny fisiny saotranao napindra anazy anay tonga ny fotoana izay tsy maintsy handaozan'ity fiainana tany ity satria vita ny mission nanarahanao azy eto amin'ity tany ity mitsahatra amin'izay ny sasarana izy zay kosa mahatsiaro fahabangana zay mahatsiaro mangilifiry saraka amin'ny malalanay ny voalohan-teninay nefa dia misaotra tompo misaotra no nanananay azy teto misaotra amin'izay rehetra noraisinay avy aminy ny zara tsikitsiky ny zara fifaliana ny zara fitiavana ny zara fitahina sy fahasoavana samihafa araka zay tao aminy napetraka ao aminy noraisinay zany misaotra Andriamanitra fa fiasana teo ampelantananao izy na ho an'ny fianakaviana na ho an'ny firenena misaotra Andriamanitra mangataka koa ny fizahay tanao ny ratra-po rehetra fo maratra ianao hanao pansement ny ratra mahazo ny tsirairay ianao hampitony hampionina hampitraka hampahery ny tsirairay avy hahafahanay mitraka miatrika ny tohy ny tantara ho avy miaraka aminao Jesosy ary velomy ny finoanay mba tsy himonimonina na hanometsiny ianao na hanakina ny fitondranao fa iza mo zahay no hiseho hendry ka hitsikera zay ataonao fa dia miombona izay rehetra miteny hoe atao aneny sitraponao ko dia sikiny no hery ny tsirairay ny fianakaviana manontolo sy ny mpiara-miasa rehetra mba hay miatrika andray ny toy ny tantara hanohy izay efa natombony ho fanarenana ny fiainam-pianakaviana sy ny fiainam-pirenena ary tahio koa ny tsirairay hahay maray lesona ny amin'ny fitodihana aminao satria
hery lehibe ho anay ny mahatsapa fa ny faraparany andro zay niarahany taminay dia lany tao anatin'ny vavaka sy ny fandoratena. Dia apetraka aminao ny fotoana rehefa avy eo ny hafatra zay horenay sy ny fametrahana azy eo amin'ny toerana ialany sasatra mba hizotra am-pilaminana ny programa rehetra. Mametraka sahady ny fodiany tsirairay eny amin'ny toerana misy azy avy, hirendoza eny an-dalana ho tonga soa any amin'ny tany zay nialana, any amin'ny tokantrano zay nilaozana na raha vita ny adidy ratsy taty. Dia misaotra indrindra tompo anao fitiavanao, ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao an-dalana eny zao manantena, ry mpamonjy io fa hahazo famonjena any aminao, raha ilaozako ny tany zaho tsy mba hitomany fa hiakatra akany anatrehanao. Dia ny vanim-potoana ny fandevenana ahafahan'ny nofinay miala sasatra, nefa ao anatin'izany fialan-tsasatra zany no anantenana indrindra ny fananganana ny tena maty amin'ny fiavianao, ary zany ihany koa no anananay fanantenana fa zay rehetra mino na tanteraka ny fiazakazahana eto amin'izao tontolo zao dia omenao ny satrom-poninahitry ny fiainana. Zany indrindra no anorenanay ny finoanay amin'ity fotoana farany ity, ahafahanay rehetra tsy miara-miory ihany fa mankalazanao koa amin'izay nitantananao ny fiainan'ny fianakaviana. Ambarany anefa ty amin'ny Apokalipsy toko 10 ny 9:12b fa izay mahatoky hatramin'ny fahafatesana na hoe izay naharesy tamin'ny fiainana teo amin'ny fiazakazahana dia tsy mba ho simba ny fahafatesana faharoa. Mahatokia amin'ny fahafatesana dia tsy ho simba ny fahafatesana faharoa. Ny fahafatesana mino ry havana dia naverimberitsika nandritra ny 3 andro, fa fiampitany mino ao amin'ny fiainana maharitra mandrakizay. Tsy tian'Andriamanitra hijaly maharitra mandrakizay eto amin'izao tontolo izao ity ny mino, ary amin'izany dia ambarany feno ao amin'ny Apokalipsy toko 7:7-9 fa ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra ho an'ny mino azy rehefa miaona aminy izy, omeny fiainana feno azo antoka. Amin'io Apokalipsy toko 7:7-9 eo no itenenany hoe iza moa reo zay miakanjo akanjo fotsy reo? Tsy izy ireo, fa ilay nanasan'ny fitafiany tamin'ny rano zanak'ondry. Zany hoe olona zay niaina tao amin'ny tompo, olona zay manana an' Jesosy hatramin'ny farafofinainy, ireo manasa ny fitafiany amin'ny rano zanak'ondry. Mbola mavesatra ny fahoritsika mpiara-mitolona, mpinamana, fianakaviana, ray aman-dreny, zanaka, vady no zao fisarahana farany atrehtsika eto zao. Fa ny teny fampanantenana zay omeny Jesosy atsika ao amin'ny Tesalonianina 1:4 ny 7:17 hatramin'ny 7:20 dia tsy mijanona ao amin'ny fahafatesana ny fanantenany mino mba ao amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy mijanona ao amin'ny fasana ny fiainany mino, lalana lalovana ihany ny fasana dia lana sasatra, fa ho ny fiainana mandrakizay ao mananany mino tena toky avy amin'ny Jesosy. Ka tonga mba ambony sy hitondranao, Jesosy no nitory ny teny soa re. Ny rera-posory antsony mba andre, Amen.
minofa ny ota dia voavelany sakaiza ny mpanota no anarany tio alohan'ny fahafatesana ny mino an'Andriamanitra raitsy toa mpanao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanak'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronona tamin'ny fanahy masina nateraky Marie Virgine nijaly rananapaka Pontio Plato nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra hipetraky iokavan'Andriamanitra raitsy toa avy any eviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiombona ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Rakotsafy andre mitombo laza andro ny aiko heriso fantatra amin'ny hoe lebosasy fony mbola kely na ralebo teraka tamin'ny 7 janoary 770 tao fianaran-tsoa sanaky Rakotsafy Andriamanga ny Ray Norbert sy razany masoa Christine Harjaona efatra mianadahy izahay ary Kerzo zaza faharoa mbola lahatokany dada sineny vita batisa Kerzo ary vita confirmation ihany koa tao Ivory Avaratra fianaran-tsoa manambady izy any Randriamampiolona hasina Etiena ary nambela zazakamboty 3 mianadahy dia finoana 7 taona fitia 9 taona ary fitahina 3 taona natao mariazy tao amin'ny FNM 67 hectares Antananarivo tamin'ny 20 Desembre 2012 ary natao batisa tao ihany koa izy 3 mianadahy zanany momba ny fianarana nanao école primaire tao amin'ny école de la Rocade fianaran-tsoa Saint-François Xavier fianaran-tsoa 6e ka hatramin'ny première S Saint-Joseph Antsirabe terminal S Kerzo dia afaka baka tamin'ny classe de première ary nahazo baka série A2 nianatra tao amin'ny ISCAM tao Antananarivo izy ary nahazo bac plus 4 en commerce international rehefa nahita nahavita izany fianarana zany izy tao amin'ny ISCAM izany dia mbola nanohy tany Frantsa tamin'ny taona 3 tao Paris nanao science politique tamin'ny taona 7 moa izy dia nody teto Madagasikara ary voatendry ho mpanolontsaina na conseiller à la présidence de la République de Madagascar tamin'ny vanim-potoanany tetezamita taona 2 ka hatramin'ny 2 nianatra tao amin'ny ENAM Androibe izy rehefa afaka concours national ny agent diplomatique taona 3 niasa tao amin'ny ministère des affaires étrangères taona 5 tamin'ny ity 4e république izy dia voatendry ho DRH ny ministère de la culture et de l'artisanat 12 ka hatramin'ny 7 nianatra tany amin'ny ENA École nationale d'administration tany Strasbourg France rehefa afaka izany concours international ENA zany izy ary nivoaka major tamin'izany concours international zany izy mariana moa fa ny ENA na ny École nationale d'administration tany France dia mamoaka reo olona voafidy filoham-pirenena frantsay izay mifandimby toy ny François Hollande, Emmanuel Macron sy ny reo izay teo alohan'izany 7 ka hatramin'izao dia conseiller juridique tao amin'ny Arena izy ary tena mpiara-miasa akaiky ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny juin 2018 izy dia voatendry ho directeur de cabinet ny prime ministre Tsai Christian
fa nametra-pialana izy noho ny resaka etika zay iarahantsika malala moa farany teo dia lotoendreny filoha Andry Nirina Rajoelina commandateurany izy ka izy no nametraka ny dossier de candidature any président Andry Nirina Rajoelina teo anivony ACC ary izay ihany koa no fotoana farany nahitantsika azy tamin'ny vata fahitalavitra. Herzou moa dia olona tena manam-pahaizana tokoa, tena intelligent izy, tsy zoviana amintsika izany, ary mbola tia fanatanjahantena ihany koa izy. Nanao judo izy tao amin'ny judo club du Betsilo tao Fianarantsoa, ary mpanao rally ihany koa tao amin'ny club ny FMMSM, ary ny batany amboara avokoa izany taranja izany. Herzou dia olona tsotra, tsara fanahy, mahay mifandray amin'ny olona rehetra, sariaka, tia fianakaviana sy namana, mpanaja ray aman-dreny indrindra i dada sy neny, tia ny vady aman-janany izy, serviable, disponible ary discret, tsy mba manam-pahavalo i Herzou. Herzou latsaka isany zahay fianakaviana ny laozanao, ianao no andro iakina ny fianakaviana, rehareha sy fanantenany, ianao no nantenainy dada sy neny ho relèven'izy ireo. Mafy tokoa ny mahazo anay Herzou, nefa tsy maintsy mitraka izahay, anadahinay tsy foinay ianao, tsy foiny dada sy neny, tsy foiny etiana sy izy telo mianadahy zanakao. Teniko farany, Herzou dia efa nanapa-kevitra ny hiomanao mpiandry alohan'izao ndao sy ny fahafatesana izao, satria resy lahitra izy fa i Jesosy rery ihany ny fanavotana. Mafy tokoa ny mahazo anay tompoko, kanefa manaiky izahay satria izao misitraka sy lahitra Andriamanitra, ampaherezo zahay Jesosy io, mandria mpiadanana sandry malalako sany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, rombaka avy ny teny moa baby ny kabary, samba rombaka tompoko ny teny ary samba baby ny kabary, fa fasakana Tananarivo io ny eo aloha manovy mahafeny moa ny eo afara sa mitondra tapany, fa atao amin'ity agnaran-dray ny beroa la amin'ity atory misy ny vatobe sambasigna, atory misy ny arivo lasa matiny ray andro, atory misy ny ala sambazo fokonina koa ny raviny ro mikarasana. Agnaino miteny nefa tompoko lahy sy tompoko vavy, sagnatria sa valabe ny hevitra, sagnatria sa tanikesany fahamarinana, sagnatria sa finoniky ny fahalalana, fa amin'ny ataon'ny fangoarana manao hoe tsetrona kolahy ko mena ambany mena, fasina kolahy marangitra fa faladia. Na izany aza nefa tompoko lahy sy tompoko vavy, manoloana ny haza mamboninahitra reo zay hatray maso etoany, ato agnareo solitagny ampanjakana isasokazy, na olom-boatendry zany na olom-boafidy, sy ary ho tany saina so sagnatria misy solafaka, fa ny maso ny tompony agnaran-dray ato Berolama mahita ny fony mailala. Manoloana ny haza mamboninahitra ragnanareo tompoko lahy sy tompoko vavy magnatry maso etoana, pikora raiky agnay laky vatony, hagneno agnay laky zanany, otrikafina pombo ozy ny Besileo, ko laky say rehatra ny any hagneto, laky say fiko ny any hitaralila. Ombany tompony agnaran-dray ato managna le fisaorana an'Andriamanitra, fa le fosy tokoa an'izao Andriamanitra zao ko nazava.
le havy zao Andriamanitra zao koa takatrona fa ny mahay lala tompoko magnapirofo fa tsy mahay lala tonga de roso sagnatria ny vava vady nombo roaty be fakato sagnatria ny vava va rivotra makavandra roaty be fatikato no vory ato ny lavaliny Madagasikara sabo nombo roatra enato savary makavandra ro mirarakato fa folakato ny olo mangam-pirenena araky li voalaza teo karariny sady hitsiny rena metraka ny asa mandraharaha agnareo le tonga sanasoa inagnareo avy sanangehana agnareo sa voatana nono mitity agnareo agnateranay ny fisorona sy fakatelemana an'Andriamanitra fa tsy atotitry ny vatina feniny ahitra agnareo sa voasaka ny longo mitotobozaka agnareo fa avy soa matsara eto amity vohitra sy agnarandray eto be faketo ty tompoko lasy tompoko vavy ity fahalasany Herozo ity dia misy hafatra maromaro mipetraka ho tantara eto amity tanindrazantsika ity anisany am'izany zay tsy haina itompona agnarandray ato am'izao toeranaty zao koadigny dia ny fitiava-tanindrazana ny sofitsika teo naheno ny saitsika mitadidy fagnahy kosa dia mametraka fa nitaranaky ny dotompoko vandana nitaranaky ny hiazo pidoroboka nitaranaky ny gagafo sy tenda nitaranaky ny piteny pitarona fa nitaranaky ny tia tanindrazana tia firenena nipanetretena ro ilazana amin'ny tagnenareo fa tato amity agnarandray ny be faka ity efa no lehibe ny firaisana tato ny ray aman-dreny beny ray be ny tompolahy Herozo namakafaka izany fitiava-tanindrazana izany nepita tamin'ireo ray aman-dreniny ary dia izao miaigna sy mindaosany ny fahafatesany zao tonga agnarana firenena lafi ny valy sy ary ho tany saina araky li voalazako teo avy agnareo ahatra agnatananarivo agny nitondra ny teny fampiononana nivimbona ny teny fakaherezana ny fahatongavanareo manao tsimbolalana tompo ny fahitanatsika rehetra nanao sinisinina ny asa mandraharaha eny fa nalavitra aza ny tany nambany vohitra aza ny toerana dia ny sinisiniavinareo zany rehetrarehetra zany noho ny asan'ny fitiavana izay ro fagnafody magnasitrana ny fery izay ro hery sy mampitraka ny kiby ny fognosana ny kambotiny laozany ny vady malalany ny ray lamosiny any baby indrindra ny troka ray nipetrahana sy ny noho ny ray nonoana tagnaminy lazaina manokana ihany koa mitagny ny tompony agnarandray miarany zory tato amity agnarandray be roa lama ity indrindra fa nitagnesika mianakavy hazanay tompoko ny vavaka naterinareo voarainay saotra nalefanareo efa nivalin'Andriamanitra sahady amin'ny mpanetretena no ilazana aminareo fa mizoro izahay sapanay sady fantatray fa tsy irery zahay no milanjana zao favoriany zao hitany mampsinay tompo izao fahatongavanareo mameno ny vohitra sy agnaran'iray zao ato aminay ato misy fangoarana manao hoe savanisy ohatrany ty lesy ny fatiny mianakandriana tagnomady sapanay fa agnareo savy noho ny tahotra agnareo sa tonga eto noho ny hiagnatra sagnatria ny vava sagnatria agnareo sa ranomaso tereny setroka nagodogna tereny selatra fa avy eto agnareo noho ny fitiavana dia ny fitiavana dia ny fitiavana dia ny fitiavana reriky ihany ary ny fitiavana ny lehibe indrindra tompoko lahy sy tompoko vavy sy vita ny teny fampionohana sy vita ny vavaka ny raha nanitrotro hatraminy tagnambohitra tagnatanarivo tompoko lahy Herozo mandraky ny androany fa naferinareo tato ny ombolahy vakivakitrafo naferinareo tato ny landy be valivitragna sara levaigna na tompoko ny maty enika azy eny mboninahitra ny velogna mandinika ny manatsaigna
mamakafaka ny manam-pagnahy ny zavatra azo ny agnarany ray mena ny tagny anareo saotra ro azo atolotra anareo vavaka ro azo atolotra anareo jonono amin'ny tantely anareo hiaky ny andovagna ny ray aman-dreny saho disy saho solafaka Andriamanitra Andrianagnahary fa le hikapakapa anareo ahitany tognony le amakafaka anareo ahitany fakany saho rampiny anareo faholohany saho papitrosa anareo papitrosa ny afafinareo hoaniry ny akesanareo tolatola hiraidraika hirian'ny rivotra hirian'ny tafio Andriamanitra Andrianagnahary hampisokatra ny masony amin'ny tagnanareo Andriamanitra hanokatra ny varavara-pahasoavany indrindra pahiandreny ikororoka aminareo sy amin'ny taranakareo haizy anareo mandray fanapaha-kevitra hendry hitondrana ny tany sy ny fanjakana fa laliny davaigna na tompokitompolahy Herzou enikaza tsy hagnonahitra ny ray aman-dreny indrindra ity agnarany ray atao bero alà maty be fakato ty eny fa nasy ho fara-pahafatesana azy tompokolahy Herzou sika rehetra mino dia mahasapa fa le folo ny maty folo velogna dia folo ro ho maty ny zavatra angatahanay tompokoa ny faty mifototra sala am'izao ry sahisy nefa kosa Andriamanitra dia tsy ho azontsika ho sakana lafa homendera sy homem-boninahitra amin'ny raha olo manga rehetra zay tiany halaina tahaka ny nangalany izao menaky ny aigny izao misava ny alahelona iato miragna ny fo mitraka ny saigna manoloana an'ireo adidy amanandraikitra izay mbola maro sahanina mahitatsika vorolagnina atao izao toerana izao pesa toerana milolo anareo hodiny misary lafa atandrokogna anareo ho aza nagnarany ray hoarinay koatry ny rano anareo hiditra anareo ko sahosia mo hisatoka tevaka anareo ko saho foka vato anareo ko saho roto anareo saho lany sisiny ery anareo sangalarin'olo be tompoko ny zavatra tena ho lazaina fa i tompokolahy Herzou tsy riry taitra-basy ko sahiverigna amin'ny rano fanoroany ary lampilahiny drala sahipoto koa fa ny mitagnonoagnany ampinoana nefa tompoko ampanantenana nefa tompoko ro ilazana sy ampiambana amintsika rehetra fa izao fianakaviana izao a dia magnataigna ny hiaraka amin'ny Herzou amin'ny fisanganany tena maty amin'ny fahatongavany Kristy velogna ety tany ny saotra injato atolotra ianareo ny fankatrasitrahana inarivo omena ianareo saho totitry ny vato feniny ahitra anareo raha tonga ny fialanareo amin'izao toerana izao fa ho avy somasara amin'ny toerana sy vohitra sy agnarany ray saminy alanareo ny vava tompoko te hilaza fo tompoko te hagnambara anefa ho araky li voalaza volagna amin'ny sakoko sy ty teny amin'ny ranomaso mino sy matoky agnay Andriamanitra tompony fahasoavana rehetra lala pahasoavana tokony homeny tagnesika tsirairay avy amikaza amboninahitra tompokoa ro metrahana ny fisaorana sy fakatelemana amintsika rehetra koela velogna asika rehetra makasitraka tompoko lahy makatelona tompoko vavy saotra indrindra tompoko Filuna.
Izay matahotra azy. Izay matahotra. Mitanjaka fanahy vaovao. Mitanjaka fanahy vaovao. Ka ataony velona mpandresy tahaka azy. Ataony velona mpandresy tahaka. Fahafatesanao azy. Ray vavaka isika rehetra ry Andriamanitra ray tsara indrindra tonga ny fotoana azy ahafahanay mitondra any Hery zanakao amin'ny toerana ialany sasatra mangataka aminao zay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao izay fanandresin'ny fahafatesana ka nitsangana tamin'ny maty anangana azy indray amin'ity toeram-pialan-tsasatra ity ka hitondra azy ao amin'ny fiainana marotra mandrakizay izay misy anao. Eta io ny fianakaviana rehetra izay miombona farany amin'izao fanaterana azy amin'ity fahasandrazana ity ary atsapanay tsirairay avy ihany koa fa efa nampionanay hatramin'ny voalohany ianao ary mbola tsy mitsahatra manome anay finoana dia manatrehanay Tompo mba hisehoan'ny voninahitra ao. Amen. Fitahimbeo meno antsika. Atao amboka ka mandrakana.
Fanay sambatra sy efa santatra zay anarana ny raisy zanaka sy ny fanay fanontany sy ny lanitra holevona fa ny teny rerikany sy mba holevona agnay dia mahasapa fa sika rehetrirehetra sa te hiala eto amin'izao toerana zao noho ny fampanagnana mamerimberigna ny fankasitrahana sy ny fankatelemana fatafiditra atao varavaram-bato tompokolay Herzo magnome sivodrano sika rehetra zay mbola lafo-podiena zay mbola te hisapalahelo ny fianakaviana nefa dia mandray azy ho tompon'agnarandray rehefa aveo ny ao ivelan'izay ny tompon'agnarandray hanidy an'ity tragno ity hiandry ny fisanganako velogna rehefa tonga ny tompo amin'ny raha ololanitra ho mariky ny fankasitrahasika rehetrarehetra tompo dia hiarahan'angatagnansika ko enoan'Andriamanitra ny vavakatsika ary ny fihavanana sa ho totanela sa ho ravany vao efa isaoranay magnalohagna hiaraka aminay hanangana ny tagnanareo havanana ho mariky ny fihavanana sy ny firaisana ombin'Andriamanitra ny tagnesika rehetra to mahazo mody azy rehetra te hody a tompon'agnarandray magnidiny tragno Sapamonzena, Tiazwata, mi fampiangia trasu, si azi fanerena, la fantavatena, si meriti bamati, Sanaku na kunena nifuna na romani ni masu tizani nuina napa kifakatiavana Sini tu